La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Ny tombo roa indray ny olona voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara ary any Tomasina avokoa no nahitana azy ireo araka ny fampitambo avao avy amin'ny CCO tamin'ity androany ity tamin'ny iray ora tolakandro teo. Ny ampitelo kosa ireo sitrana. Tsy mitsambitombo ny isan'ireo voan'ny valanaretina dainga ny mahajanga amin'izao fotoana izao araka ny antontanisa avy amin'ireo tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana any an-toerana. Nanomboka ny alarobia lasa teo hatramin'ny omaly nahatratra 320 ireo olona voamarina fa marary ny dainga. Eo amin'ny miresaka iraisam-pirenena any Frantsa hoentitra ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana na eo aza ny fialana amin'ny fihiboana. Mandona izay mizarazara ny hevitra ireo vahoaka ao ny faly amin'ny fahalalahana ao ireo mitebiteby taotry ny valanaretina. Ny andendendreo arahinao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalama avao amin'ny ity takariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany. Ny tombo roa indray ireo nahitana ny soritra retina ary voamarina fa mitondra ny coronavirus eto Madagasikara ary any Tomasina avokoa no nahitana azy ireo araka ny fampitambo vaovao avy eny anivon'ny ivitoeram-pibaikoana momban'ny Covid-19 tamin'ny iray ora tolakandro teo. Ny ampitelo kosa ireo sitrana. Henri Florien. Taorian'ny fitiliana izay nataon'ireo sampandraraha misana ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus teto Antananarivo renivohitra sy tany Tomasina. Tahaka zao ny taremarika azo ambara mahakasika ireo fitiliana izay notanterahana ho malasabotsy fa 7 ny volana May nanomboka tamin'ny 12 atoandro hatramin'ny 9 Nandritra ny fitiliana tany Tomasina no nahitana tranga roa vaovao raha toka ny ampitelo kosa ireo sitrana soamantsara tany an-toerana. Tsy nahitana tranga kosa ny teto Antananarivo renivohitra. Ny teto Antananarivo dia nisy fitiliana empolo natao zany maly tolakandro ary ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny Centre d'Infectiologie Charles Mérieux no miara-misalaha zany manao ny fitiliana ankehitriny manao andreo fitiliana empolo ireo teto Antananarivo. Tsy nahitana tranga vaovao ireo fitiliana natao maly tolakandro ireo zany. Ny tany Tomasina kosa dia nisy fitiliana 40 vita ilay atao laboratoire mobile zany ka nahitana tranga roa vaovao tany Tomasina. Zany hoe totaly 170 zany no isan'ireo olona izay nahitana ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara nanomboka hatramin'ny idiran'ity tsy mikaretin'ity teto amintsika nahitana ireo tranga voalohany tamin'ny 7 ny volana Martsa 2020. Ny sitrana dia nisy anankitelo fiany Tomasina noho izany dia miakatra zany ho 400 nisan'ireo olona sitrana ary 720 zany ireo mbola manaraka ny fitsaboana arahi-maso ankehitriny. Ny forme grave tsy misy ary ny namoniainy tsy misy. Marihana zany fa ireo taremarika ireo dia averina ihany hoe omaly tolakandro tamin'ny 12 ora ka hatramin'ny 9 Ny taremarika vaovao avy amin'ny fitiliana natao an'io maraina dia mbola tsy eto am-pelantanana fa hozaraina amintsika rehefa tonga eto am-pelantanana ireo taremarika ireo. Ny isan'ny testa vita zany omaly moa zany dia 70 teto Antananarivo ary 70 tany Tomasina fa raha ireo totaly faobe rehefa natambatra izy hatramin'ny 9 volana May zany no ananana eto ny isany dia 127,400 ny totalin'ireo fitambaran'ireo fitiliana vita zany teto Madagasikara. Ny mombamomban'ireo tranga roa vaovao zany dia andeha hozaraina amintsika. Vehivavy avokoa izy ireo efa antenenina teo malagasy ary avy any Tomasina ary efa raisina tanànan'ny Tomasina 20 taona sy 430 taona. Ilay 20 taona misy soritra aretina fa ilay 430 taona zany tsy misy soritra aretina. Mitotala 170 araka izany
ny olona nahitana ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara nandritra ny isian'ity valanaretina ity. Mety ohatrany raha ny fanazavana ny fanatanterahana ny fitirana amin'izao fotoana izao ho fanamafisany ny ady atao amin'ity valanaretina ity eto amintsika. Manoloana izay fiparitahan'ny tranga amin'ny coronavirus izay dia misy ny fepetra tsy maintsy ho raisina ahafahana miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Araka izany nisy ny fanapahan-kevitra izay milaza fa ho foanana ary ho sakanana ny fahafahana mivezivezy ho an'ireo faritra isan'izany ny ao Moramanga, Antsirabe izay efa nahitana tranga moa zany ary tsy maintsy ho raisina ny fepetra entitra ho famerana ny fivezivezen'ny olona manomboka arampitso araky amby folo ny volana May 2020 manomboka amin'ny 12 atoandro. Rarana ihany koa ny fivoahana amin'ireo faritra ireo na ho an'ny olon-tsotra izany na ho an'ny mpandeha fiara na ho an'ny mpandeha tongotra amin'izay ho entina miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izay. Ho entina amintsika ito ihany moa ny andinindininy sy ny fanazavana bebe kokoa momba izay fanapahan-kevitra noraisina izay fa iny avaradrany kosa no amafisina ny fepetra ara-pahasalamana hisoroan'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus indrindra amin'ny commune Manandrina district Navaradrano araky ny efa voalaza ho ny fampandraisana andraikitra ireo sefy-fokotany sy ny komity loharano no isan'ny paikady ho entina amin'izany. Io no nasaina. Hatreto tsy mbola nahitana trangana valanaretina coronavirus tao amin'ny commune Manandrina ao amin'ny district Navaradrano. Tazonina ary amafisina ireo fepetra ara-pahasalamana hoy ny ben'ny tanàna noho ny tombotson'ny rehetra. Notohanana ihany koa ireo sefy-fokontany sy ireo komity loharano amin'ny asa manandraikitra sahan'izy ireo amin'izao ady amin'ny valanaretina izao. Ho an'ny commune Manandrina manokana dia efa voan'ny teny ny filoham-pirenena tamin'ny voalohany tsy misy atao daholo ny masika dia efa nandray andraikitra ny tao amin'ny commune nijery an'izay isam-pokotany isam-pokon'olona mihitsy ary angamba tsy ireny Manandrina fa hatramin'izao zany mbola tsy nahitana ka na sotraretina mihitsy tao amin'ny commune Manandrina ary izany zay hotazomina mandra-pahavitan'ny valanaretina angamba. Dia miasa andro manala mihitsy ny loharano sy ny mpiretam-pokotany mijery an'ireo faritra ao Manandrina miresaka fiarovana toy ny arovava sy fanasana tanana. Amin'ny maha commune ambanivohitra azy moa zany dia tsy dia sarotra angamba le mifampitaiza amin'ny mponina satria azo resahana tsara ny mponina avy any ambanivohitra. Ampifantarina azy ny aretina, afantarina azy ny sotraretina sy ny karazany dia manao an'ilay aritava ary tsisy fandavana mihitsy fa dia faly ary zareo. Amogorona ny tsy fandriam-pahalemana nomena toromarika ihany koa ireo mpitandro ny filaminana ao amin'ity commune ity indrindra amin'izao fotoanan'ny fihibohana izao. Mifanindran-dalana amin'izay ny fanentanana ireo mponina hanaraka ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ity valanaretina ity ary anatina ny toeram-pitsaboana raha misy ny tranga mampiahiahy. Zay ny Navaradrano fa ny Mahajanga kosa tsy mitsaha mitombo ny isan'ny olona ireo voan'ny dengue amin'izao fotoana izao araky ny antotanisa voaray sy avy amin'ireo tompona andraikitra misahana ny fahasalamana any an-toerana nanomboka ny alarobia lasa teo hatramin'ny omaly nahatratra 320 sy 200 indray ireo olona voamarina fa marary ny izay dengue izay any Mahajanga. Henri Florent. Nanomboka ny alarobia lasa teo hatramin'ny omaly nahatratra 320 sy 200 indray ireo olona voamarina fa marary ny dengue ao Mahajanga ka tonga nanatina tobim-pahasalamana. Ny fisian'ny fanentanana izay notanteran'ireo mpanentana ara-pahasalamana teny anivon'ny fiarahamonina no nandrisika ireo mponina nanatina tobim-pahasalamana manoloana ity valanaretina dengue ity any an-toerana. Nanomboka ny faefatra ny volana May lasa teo tsy mitsaha ny tombo nisan'ireo olona voamarina fa marary ny dengue raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra. Ho an'ny andron'ny 4 May dia 185 ny cas suspect, ny 5 May 176 ny cas suspect sy marinidina kely, fanomboka ny 6 izy dia niakatra 188 cas suspect de dengue ary ny 7 May dia 223 cas suspect de dengue. Araka tenena teo hoe tsy mitsahatra miakatra zany. Inona ny tinambara mahakasika izay? Voalohany dia natao ilay fanambarana hoe mianaka sy mivezivezy eto amintsika ny tsy mikaretina dengue azo amin'ny kaikitry moka ilay atao hoe AIDS. Ny entanina tenen'ny fiarahamonina anao fanadiovana fao be, hiaro ny tsiraray, hiaro tena amin'ny kaikitry izany moka izany.
dia entanina anantona topo-pahasalamana. Tao anatin'izany dia hita tokoa ny fiakaran'ireo olona nanantona dia ankasitrahana feno zany ny fanalana toromarika avy amin'ny sehatra fahasalamana ho antsika rehetra mahakasika izay. Nanomboka tamin'ny fahatelopolo ny volana desambra taona 2024 ka hatramin'ny fahavalo ny volana Mey lasa teo nahatratra 704 ny isan'ny olona marary ny dengue tany Mahajanga. Nanentana ny rehetra ihany koa ny tompon'andraikitra mba hanatrana ny tompo-pahasalamana manoloana ity aretina ity. Kitrotro dia nisy indray ilay tondradranobe reny na ampiasana ny fanafody dia amin'izao fotoana izao ny stock eo am-pelantanana kely dia miezaka mameno zany ny fitondram-panjakana izay mampety tsy ho lavorary aloha ny fandraisana tany hatreto fa miezaka tady hevitra mahakasika an'izany ny fitondram-panjakana azona manatanteraka ny fandraisana an-tanana ara-dalàna antsika izay mitondra zany tsimokaretina dengue izany. Manaraka izany dia misy ihany koa ny fizarana fiarovana ho antsika izay hita hoe mitondra ilay aretina dengue eny amin'ny VCSB dia ilay fiarovana moa tsy inona fa lay misy odi-moka amporisihitsika atory anaty lay satria ao anatin'ny kaikitry ny moka ihany ny fifindran'ilay aretina dengue. Mantsana izy mety manaikitra amin'ny alina koa izy mety misy an'izay raha voakaikitry ny moka ray ilay marary dia mifindra amin'ny olona hafa dia entanitsika anampina topo-pahasalamana zany azontsika reny fiarovana ireny. Any Mahajanga raha tsy ahivana tsy mbola nahitana olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus fa saingy mamely mafy kosa ny valinaretina dengue. Lafo mavao hafa kosa ny tombo avo roa eny ny elastika lafon'ireo mpivarotra ao anatin'ny iray andro hatramin'ny natongava ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ity akora fototra ity izay isan'ny fitaovana ary ilaina amin'ny fanamboarana ny takombava. Ionona saina. Ankoatra ny lamba, isan'ny akora fototra ilaina amin'ny fanamboarana ny takombava ihany koa ny elastika. Hatramin'ny nandraisan'ny fitondram-panjakana ny fepetra tsy maintsy hanaovan'ny olona rehetra mivoaka ny trano takombava no tena mampandeha ny tsena hoy ireo mpivarotra. Nisy ny fiakaran'ny vidinentana. Raha ny lastika mandeha aloha dia ny majinijinika atao hoe 20 cm dia tena fividin'ireo. Naona le kasy-posy tena be mpividina indrindra. Amin'ny azato ka hatramin'ny 200 izay 3 mm izay. Raha hoe amin'ny kilao izy 1 kilo lasa ohatra hoe 2 kilo izy amin'izao. Kilao izy 90 000. Fiakaram-bidin'ny lastika zany lasa niakatra 500 par kilao izy zany zao tamin'ilay an'io satria tao anatin'ny tena fandehanana tanteraka izy zany zao tamin'izay. Hatramin'izao mbola niakatra avao zany lastika. 25 zao ny nangalana ny rouleau kely dia lasa 22,5 izy 27,5 izy zany. Dia eo amin'ny kilao zao zao nalena 60 000 ny kilao. Dia lasa 75 000 zany ny kilao amin'ilay izy zany tao anatin'ilay fiakarana. Eo zany le fanararotana kely. Avy roa eny araka izany ny entana lafo amin'izao vanim-potoana izao. Mandeha ny tsena na eo aza ny fiakaran'ny vidinentana. Milohana ihany izatsika ny fampalalam-baovao hisainto kely amin'ireto dokavarotra ireto isika. Aorian'izay resaka ny vaovao mahakasika ny fivarotana vilany, eo ihany koa ny maresaka avy any amin'ny faritra sy ny maresaka avy any ivelany. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68.
Anoizantsika ny fampalalam-baovao raha matsiaro mitombo ny varotra ary mahalafo ireo mpivarotra elastika, matsiaro matiantoka kosa ireo mpivarotra vilany gasy sy fitaovam-pihinanana vita amin'ny aluminium amin'izao toe-javatra amin'ny ady atao amin'ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Zara raha mahazo 3,000 ariary isan'andro izy ireo amin'izay varotra taony izay Tina Ratsimandresy. Saika ahitana vilany gasy sy fitaovam-pihinanana tahaka ny sotrobe vita amin'ny aluminium avokoa rehefa tokantrano malagasy. Eny, na ireo vahiny aza liana amin'ny fananana azy ireny. Ankehitriny anefa noho ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus, voafetra ny fotoana hivarotan'ireo mpivarotra vilany gasy. Tojo fahasahiranana ihany koa ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy ankehitriny ka tsy dia liana loatra amin'ny fividianana vilany. Tsy misy raha teo ny mpizahatany vahiny noho ny fikatoana ny sistany. Vokany, tsy mandeha tsena, zara raha mahita 3,000 ariary isan'andro ireo mpivarotra vilany gasy. Indraindray aza tsy mahalafo mihitsy. Misy amin'ny tsena amin'izao koa ny entana maskarena lafo olona tsy mandeha. Vaky ndao vera izy androany. Fa ny olona tsy manam-bola dia tsy mandeha fa manontany fotsiny. Dia ndefa mahazo 3,000 efatra arivo izy olona sy enina mianaka dia tsy mahazo. Maharakaraky ny habeny, misy moalina, misy dimerista, misy rafinalina. Nosafidiana manokana ampiasaina amin'ny nahandro ny vilany vita amin'ny aluminium na vilany gasy noho izy mora manaparitaka hafanana. Any Ambatolampy no tena misy ny fanamboarana azy. Ireo vilany manaraka ny fenitra takiana ihany anefa no tokony ampiasaina andrahoana sakafo raha ny fanazavana ireo manampahaizana satria mitera-doza ho an'ny fahasalamana raha ambony ny tahan'ny aluminium ao anatin'ny vatan'ny olombelona. Marisaka avy any amin'ny faritra kosa nomena fanampina hanamaivanana ny fahasahiranana na ireo manana fahasembanana mivondrona ao anatin'ny fikambanana ao Sambava. Fanampina izay avy amin'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara izao ezana ho tsinjaraina amin'izy ireo izao hoy ny governoran'ny faritra ary ezana azo izany avokoa ireo sembana ao anatina distrika misy 3. Fanadidina. Misy 17 ireo manana fahasembanana mivondrona ao anaty fikambanana ao Sambava. Ny sitraka fanomezana avy amin'ny governoran'ny faritra. Notolorana vary sy menaka ho fanamaivanana ny fahasahiranan'izy ireo amin'izao fotoana ny fihiboana izao. Nambaran'ny governora fa fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena ireo notsinjaraina ireo ary samy azo ny anjarany avokoa ireo sembana ao anatin'ny distrika 3 hafa. Nanolotra fisaorana ny filohan'ny fikambanana ao Sambava. Ny fikambanana ny sembana ny Sambava zay siloko tena eto dia mitondra ny fankasitrahana magnantitranty ny fankatelemana ho an'ny gouvernorat izay tegna ray aman-dreny tokoa ary mitsinjo na tsapanaligny ny fahasahiranana mianjaty amin'izao fotoana izao agnatin'izao confinement izao. Ny filariana monsieur le gouverneur dia mba ho lava fanapahana amin'ity faritra ity ianao ary tegna mitondra fampandrosoana mariny ho an'ny faritra misy atsika ny zavatra tiampy izay atao anatin'ity faritra ity izay mba ny fitarianao. Izay olo manana fahasembanana izay tonga eto dia mampanantegna araka izay azonay atao fa agnano izay mety ho vitanay mba tsy ho vesatra amin'ny fiarahamonina. Agnano izay mety ho vitanay mba ho lakilosy famerana ho amin'ny toerana hafa amin'izay hoe tsy entana vesatra ny olo manana fahasembanana. Amin'izao fotoana ny fihiboana izao, samy misedra fahasahiranana avokoa ny rehetra, indrindra ireo sokajin'olona marefo. Ho an'ny Rodin mivady, miisa 3 ny zanany ary mampianatra mozika no asany. Ankehitriny, voaterina ato ny fampianarana mozika noho ny zava-misy amin'izao fotoana. Ny vadiny araka izany no miezaka mampidibola amin'ny alalan'ny fanjairana kasibosy. Ny vadin'ny Rodin izay manana fahasembanana ihany koa. Ankoatra ireo, ny zara-kasibosy sy fitaovana ampiasain'ny mpitsabo iadina amin'ny fiparitany Covid-19 amin'ny faritra Zava ihany koa, ny fitefana ny fikambanana niteraky ny faritany Nantsiranana, ny fanindran-dalana tamin'ny hetsika natao, ny fampianarana sy ny fanentanana nataon'ny prefeny Sambava, ireo nananaton-draharaha sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny distrika. Nambaran'ny prefe fa natao zao fitsonjovana ny fahasalaman'ny tsirairay sy anakanana ny fiparitahany valanaretina coronavirus. Amin'izao volany Ramadany izao, ray aman-dreny mihoatry ny 200 no nahazo fanampiana avy amina malala-tanana ao Maintirano
faritra melaka tsy ireo mpino silamo ihany nomena ihany koa ireo sahirana rehetra ao anatin'ny fokotany misa roa ao an-toerana fanadidina. Matsiaro manana andraikitra amin'ny mpiarabelona sy ireo mpiray tanindrazana aminy ireto mpivady ireto ka izao nanolotra fanampiana ho an'ny olona sahirana eto Maintirano izao. Olona mihoatra ny 900 avy amin'ny fianakaviana sahirana misa 70 ao anatin'ny fokotany roa ao an-toerana izao nahazo fanampiana izao. Fandraisana anjara amin'ny ady atrehan'ny vahoaka malagasy amin'ny coronavirus no atao indrindra amin'izao volana Ramadany izao. Zao no atao mba ho fandraisana anjara eo ihany koa amin'ny manoloana ny fiparitany valanaretina Covid-19 izay maneran-tany ary efa ahitana an'izany tsanga izany moa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa dia isaorana ny Andriamanitra fa mbola tsy tonga aty amin'ny faritsy melaka izany valanaretina izany. Nefa na izany na tsy izany hita fa tena misy fiantsaikany amin'ny toe-karena aty amin'ny faritra le izy ka dia manao an'izao asa fanomezana fanampiana izao izahay izay tsatsanay izahay mivady ka dia ho fanampiana ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny fiadiana ary amin'ny famongorana amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Vary, savony, menaka sy ireo sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra ireto mponina ireto. Mitaona ireo zanaky mifaritry melaka, nahazo fahasoavana manokana izy ireo, anampy ireo mpiarabelona, indrindra ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana. Amin'ny maresaka avy any ivelany amaranantsika ny fampahalalam-baovao any Frantsa hoentitra ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ao an-toerana na io aza ny fialana amin'ny fiboana manoloana izay mizarazara ny hevitry ny vahoaka eo ny lafin'ny fahasalamana ao ireo mitebiteby no nitahotra ny valanaretina coronavirus. Fanadadiny eo amin'ny sariny France 24. Ankatoko ny fialana amin'ny fiboana, ao ireo mitebiteby, ao ireo tsy mahandry ny fialana amin'izay fiboana izay any Frantsa. Eto amin'ity toerana manamorona ny serana tsambony Marseille ity, tsy hisy fiovana io herinandro avy io no nitahotra mahazo ireo olona. Ho an'ireto olona ireto, fivoahana ora iray famitana izay tokony atao ivelan'ny trano no atao rehefa ho tonga izay fialana amin'ny fiboana izay hitsinjovana ny fahasalamana. Aty avaratry Frantsa, ity tokantrano iray 50 andro izay no nanatanterahany fiboana ary mbola anoy izany izy ireo na eo aza ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana raha nambaran'ity renim-pianakaviana. Ho an'ny olona sasany kosa tsy andry ny fotoana ataperany fiboana hiverenana amin'ny fianakaviana na hamonjena ny asa mandraraha na vela hatr'izay. Eto Paris renivohitra, anarana fotsiny ilay hoe miala amin'ny fiboana fa maro ireo tranga ahitana fa mbola ao anatin'ny fiboana ihany raha ny faneho-kevitra ireto olona ireto. Tsy misy ny mianatra, tsy misy ny fiara fitateram-bahoaka sy ny sisa. Ho an'ny ankizy sy ny tanora, fotoana ny fahalalana ny fahataperany fiboana, afaka mifanerasera amin'ny namana amatsakaiza. Araka izany mizarazara ny hevitra ireo mponina any Frantsa, ao ireo mankasitraka ny fialana amin'izay fiboana izay, ao ireo mihevitra fa tsy mbola voafeny aretina ka ilaina ny fitandremana, tsy tokony hisy ny fifaneraserana sy ny fivorivoriana hisoroana ny mety ho fiparihan'ny ray ny valanaretina. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ny teny ity, ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandra-pitafy ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.
ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy